faly hatrany tafahoana amitsika tahaka zao a na de eo ary ny zavatra maro isan-karazany a izay mifamaofao a eo anivon'ny fiarahamonina sy eto anivon'ny firenena de faly ny tenanay a mbola omeny tompo fafana ifampisara amitsika androantsika de iresaka lohahevitra malazalaza teo anivon'ny fiarahamonina mety ataoko hoe tao anatin'ny 5 taona angamba ny tena nalaza fa efa teto Madagasikara moa zany somary taraikiraiky fa tany ivelany le izy a tao anatin'ny 10 taona efa nyroborobo be a ary fomba fisainana sy fomba fihevitra izay efa amapolo taonany maro ihany koa raha ny tena marina no nivoizany zay nivoy azy a tamin'izany resaka izany a de tsy ny zany fa ny resaka pensée positive na ny resaka développement personnel na ny resaka positivisme ihany koa zany sasany izy io a dia ohatry ny ahoana marina moa fandehan'izy io de resaka fitadiavana ny fiadanana sy ny fifaliany fitadiavana fikatsahana izay masambatra ny tena fahasambarana amin'ny fiainana amin'ny andavanandro a amin'ny zavatra atao a amin'ny asa atao a fianakaviana amin'ny ankonana sy sisa raha fomba fijery anankiray zany le izy a dia tahaka ny tsy misy maharatsy azy a fa tena tsara tokoa zay le fomba fijery anankiray fa androany isika dia io zavatra io a somary manahirana satria ny antony de zao be debe n'olona manafangaro an'izy io a amin'ny kristianisme de be debe na de ny mpitondra fivavahana ary manafangaro an'io fampianarana io a amin'ny kristianisme nefa lazaiko de ny eto a fa raha le tena kristianisme tena izy izay niainga avy ao amin'ny Kristy sy notorian'ny apôstôly ny resantsika de tsy afaka mifandray ireo zavatra anankiroa ireo na ny pensée positive na ny kristianisme satria zavatra roa samihafa no resan'ireo a tanjona roa samihafa antom-pisina roa samihafa ary zavatra rehetrarehetra izay mihodina ao anatin'ilay izy a dia tsy mitovy avokoa ity resaka pensée positive ity a dia zavatra tiako marihana ao anatin'ilay izy a dia na de hoe ataoko hoe tao anatin'ny 5 taona 7 taona teo eo ary ny tena nanomboka nalaza izy ity teto amitsika de zavatra efa fampianarana efa tany amin'ny taona 570 tany hoany izy io a no nivoaka ary ny tena olana goavana indrindra ao anatin'ilay izy a sy ny mampatonga ny fiangonana izay betsaka no mampiasa sy mampiditra azy ao anatina tontolo mpanompoana de satria pasteur no loharano ny aviany izy io dia pasteur Norman zay no anarany de tany amin'ny taona 570 iako teo no nanomboka nivoaka sy naparitany azy sy naheliny izany fampianarana izany ka ina moa ny atao hoe positivisme ina ny atao hoe pensée positive ina ny atao hoe développement personnel de ozy ako teo hoe ny tanjon'izy io a dia tsy nafany ampatonga ny tena ho sambatra fitetavana ny fahasambarana amin'ny alalan'ny zavatra zay atao amin'ny alalan'ny hetsika izay atao de misy zavatra be debe ao anatin'io positivisme io zany izay volana sy atao de ny tena fototra iorenana izy io de zao hoe manamboatra saina zay zany mahatonga le izy hoe pensée positive amboarina ny zavatra eritreretin'ny saina mba hibaiko ny vatana ray manontolo anisan'izany ihany koa rehefa ampianarana mikasika ny apara-atoka ireny na ny subconscient dia mifantoka sy mifototra ao anatiny zany zavatra ny daholo amboarina ny zavatra mihodina ao anatin'ny saina mba hampatonga ny vatana anaraka fotsiny ihany zany hoe zay eritreretinao dia no mibaiko ny vatanao amin'ny fomba fijery ivelany ho ale izy amin'ny fomba fijery tsotra am'izao fotsiny de mahafinaritra be tsisy maharatsy azy mampiadana mampilamina tsisy miraharaha problema ohatran'izao fomba fandehan'izy io de ifampizara kely an'izy io satria za ihany koa taloha de tsoroko aminao eto tany amin'ny taona 2012 tany hoany dia efa tena mba nandinika sy ny lona sy ny lofo mikasika an'izy io mbola tsy tena miparitaka loatra izy zany teto Madagasikara de zany mba anisany tany amin'ny voalohandohan'ny tany zany mba tena lina mihitsy ary mba tena nietreritra mihitsy hoe tena mety ty zavatra ty tena tsara ty efa pasteur tamin'izany zavatra zany fa nianatra sy nijery ary nandinika manomboka na mikasika an'izany zavatra zany de ohatran'izao fandehan'ilay izy hoe
misy ohatra tsotra zany zao hoe misy ny atao hoe affirmation positive. De io affirmation positive io a dia misy a zavatra soratana atao tsenjery maraina atoandro hariva na indray mandeha sanandro a. De io affirmation positive io a de soratana eo a zay zavatra ilaina ohatra am'zany zany hoe mahomby am'ty androndroany ity a, mety ny zavatra rehetrarehetra ataoko. Tsy mahazo atao zavatra negativa zany hoe ahoana re filazany zany zavatra mandaha, tsy resaka zavatra ohatrohatran'izay zany ohatra zany zao hoe tsisy lozanjoa am'ty indray andro ty, tsy tenenina oatra zany raha vao asiana tsitsitsy zany de tsy mety. Fa zavatra positive zay ny atao hoe positive, tsisy tsy, fa negativa mantsy misy tsy, de tsy azo asiana zay tsitsitsy zay, fa zay tsy mapety ale izy. Fa ny zavatra mety a dia zay hoe mahomby ako am'ty androndroany ity a, salama, tsy miteny zany hoe tsy marary a, fa miteny hoe salama am'ty andronio ity a, mandeha zay ataoko a, milamina tsara lalako a, tsy miteny hoe tsy misy accident a sisa, fa zavatra positive daholo a no teneniny vavako. Zay zao karazana fampianarana anankiray amin'ny pensée positive io. De karazana fampianarana faharoa ihany koa ao anatina pensée positive de ny loi de l'attraction, zany hoe lalàna ny fisontomana. Mizara le izy satria ny antony a, io zavatra io tena ifonako mihitsiny fa any anatina fiangonana marobe de misy fampianarany pensée positive zay resantsika eto, ary ny antony resantsika azy de tsy avy amin'ny Kristy mihitsy io zavatra io, fa zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra io, ary resantsika hoe ina ny antony mampatonga le izy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De ho zay ako teo hoe misy ihany koa zany atao hoe loi de l'attraction. Loi de l'attraction ndray de zao hoe misy hetsika izay ataonao a zay misintona ny zavatra zay tianao. Ohatra tsotra zany zao hoe raha ohatra ianao ka te hahazo frigo ohatra, dia amboariny sainao a tahaka ny hoe fa manana frigo ianao, mandendeha ianao an-dakozia de tahaka manokatra, mbola tsy ao akory le frigo, tahaka manokatra, tahaka ny efa maka le fromage sady, nefa nareo mianakavy amin'io mbola mitrosa, tahaka ny maka le fromage sady, tahaka mihinana le gâteau sady, le sakafo eo ambili mbola tsotsotra be fa tena efa le fisainana zany amboarina. Zay ny atao hoe pensée positive, amboarina ny fisainana, anana ny eo, tsisy ninina, tsisy na de menaka raha fa de ronanana fotsiny am'izao, de menaka goty kely anaky fotsiny nalatsaka teo fa de efa eritreretina misaotra n'Andriamanitra. Andriamanitra ampidirinao anatin'le resaka zay madangereux tsara anty resaka ty. Andriamanitra ampidirinao anatin'le resaka, Jesosy ampidirinao anatin'le resaka, entina mbavaka misaotra ny tompo fa mihinana côtelette tsika menakavy. Pensée positive, loi de l'attraction, lalàna ny fisontomana. De ho zay atao hoe raha te hahazo frigo de eritrereto hoe fa misy frigo sady eo ampovoatrano, azafady raka izy aza maketo aza maketo tsony fa eto le frigo atao voatry ny efa eo le izy Loi de l'attraction, tahaka ny efa manana tomobile sady. Misy karazana olona zao mandendeha ampianara zany zavatra zany te hahazo anty trano ity de lasa te hahazo anty fiara ity de lasa mandendeha any, kasokasohany eo le fiara. Ny anaran'i Jesosy azoko ty zavatra ty, saotra tompo, efa mitondratondra le izy. Zay nanao an'izany koa taloha, zay ny afahako mizara aminao an'izy satria nanao kely an'izy io taloha moa zany tany amin'ny fiangonana zay nisy, de efa nisy an'izany zavatra zany. Fa avy eo somary taty amin'ny taona 2012 taty somary nijery am'izay hoe ahoana le izy. Tam'izany nahitako an'izay fampianarana zay zany. Teo amin'ny 2012-2013 am'izay, teo amin'ny 2013 nanomboka mivangin'ny tompo am'izay hoe tsy sitrapoko io zavatra io. Tsy zany mihitsy ny zavatra sitrapoko. De toizako le resaka hoe niendrika loi de l'attraction rehetrarehetra. Tiako azo ty zavatra ty de lasa mivezivezy eo, lasa mijery an'le izy, jereko amin'ny masoko le izy, de ataoko ohatran'izao le izy. Na ny posture ary, zany posture zany fomba fijoro. De misy zavatra izay atao manokana apatonga anao anana posture du vainqueur, zany hoe fomba fijoron'ny olona mandresy. Posture du vainqueur, posture de zay rehetrarehetra tianao atongavana, zany hoe olona mahomby sy ny sisa rehetrarehetra. Amin'ny fomba fijery ozy ako mivantana tahaka ny tsy hita zay maratsy azy, tahaka ny mety. Ary ireo zavatra tantaraiko aminao tahaka izany ireo, de amin'ino fa misy amintsika mpanaraka manana fiangonana izay ahenotsika an'izany zavatra zany.
asiana taratasy, asiana lisitra, jerena matetika reto avy ny visionko, anao an'ity, anao an'roa, anao an'ity, de taeo tsara le izy a, ataovy ambangovangony tsara le izy fa aza atao fotsiny hoe mahazo tomobile fa mila tena soratanao mihitsiny hoe fiara ohatry zao le ilaiko io, mila Audi Q7 aho année 2015 farafaratsiny indrindra, cuirany ao anatiny, ohatran'izao mifandehany, ohatr'izao mba couleur an'tiko, ohatr'izao mifandehany ty, ohatr'izao mifandehany ty, ohatr'izao mifandehany ty. Pensée positive daolo no anaran'izany a, loi de l'attraction ny anaran'izany a, positivisme ny anaran'izany, affirmation positive ny anaran'izany, sy ny sisa rehetrarehetra izay tsy ino na fampianaran'olombelona, fahendren'olombelona. Ary zao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fahendren'olombelona ozy izy de fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika mila mitandrina tsara mihitsy ny eo anatrehan'ny zavatra zay raisitsika sy zay fataritsika. Ozy izy Paul rehefa nyresaka ny filazantsara ray manontolo io a, raha ny tena marina izy io tsisy ifandraisany amin'ny, tsy hoe tsisy moa zany fa kely fotsiny ny ifandraisany amin'ny testamenta taloha, zany hoe fampianaram-baovao mihitsy ny filazantsara ray manontolo. De noho ny am'izay mafampianaram-baovao azy, rehefa vakinao ny filazantsara de vitsy ihany ny teny sy ny fanambarana resahan'ny apôstôly zay manondro, zay manao référence zany tiako lazainy amina fanambarana ny amin'ny testamenta taloha, fa ny zavatra fampianarana omeny Paul tena fampianarana madiodio, filazana fampianarana madiodio aty amin'ny testamenta vaovao a, izay tsy de hita loatra zay anamarinana azy ny amin'ny testamenta taloha. De zao indrindra nambarany Paul tam Timoty, dinio zay lazaiko fa omeny tompo fahazavantsaina ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao, dinio. De isika zany a mila mitandrina tsara mihitsy ny amin'ny zavatra zay vakitsika, ny amin'ny zavatra zay jerentsika, ny amin'ny karazany zavatra zay hitakitatsika rehetrarehetra any amin'ny internet, any amin'ny YouTube, any amin'ny Facebook sy ny sisa rehetrarehetra, fa misy ary be de be, ary ny fampianarana eto anivony zao tontolo zao de betsaka ny manohatra ny sitrapon'Andriamanitra, saingy tsy fantatry ny zanak'Andriamanitra amin'ny akabeazam-potoana, ka de maro no roboka sy mitady ihany koa alay-panahy te aomby, alay-panahy te androso, alay-panahy te ahazo ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny positivisme de mila fantatrao fa misy ny atao hoe anthropocentrisme, zany hoe dikany hoe anthropo moa zany olombelona, centrisme miivo eo amin'ny olombelona ny positivisme, ny pensée positive, ny développement personnel miivo eo amin'ny olombelona. Ahoana ny asambatra ny olombelona, ahoana ny apetipety ny fiainandra olombelona, ahoana ny asalama mandrakariva andra olombelona, ahoana ny ampatonga zao andra olombelona raha olombelona no Andriamanitra. Mino fa misy zavatra manomboka azoazonao le izy fa misy fampianarana be dehibe ihany koa any ambadimbadika any manomboka am'izay niainga avy tam'izay resaka zay. Le izy igny miainga amin'ny zavatra tsotsotra tahaka zany, miainga amin'ny zavatra mahafinaritra tahaka zany, mitady zay afalin'ny tena, miainga amin'ny mitady zay asambatra, aplamina ny ankohonana, ampatonga zao, ary zay ny atao hoe fomba fanjonoana, ary zay no ambara ny apôstôly mbola tsy fantatra reny atao hoe efipety saindalin'ny Satana. Fa misy ny atao hoe saindalin'ny Satana ary saindalin'ny Satana de tsy zavatra ratsy be, tsy zavatra demoniaka, tsy zavatra tonga de hitanao mibaribary be, mampatahotra be so hoe tena asan-devoly, misotro rà amin'ny ina moa amin'ny kapoka ohatra, de mihinana nofon'olombelona ohatra, na manao ohatra re vampira reny sy sisa, fa saindalin'ny Satana de zavatra tô tsara, zavatra tô marina, zavatra tô mety, zavatra tô tsy mifanohatra, zavatra tô azo amarinina ara-baiboly ary. Satria mila fantatra fa io resaka positivisme io nge niainga araka le resako teo hoe pasteur no niaingany io zavatra io, ary rehefa mamaky ianao ny baiboly tena milaza mihitsy ny ohatra tsotra zany Jesosy zao miresaka hoe nizaniza aminareo iteny amin'ny ty tendrombohitra ty hoe mifindraka mivarina ny andranomasina ka tsy ahanana fa ino aompony de ho tateraka zany zavatra zany zao tonga de positivisme zao raha ny fomba fijery an'izany mivantana fotsiny, ary nalaina avy tam'izany ny atao hoe positivisme raha lasy anabavy. Fa zao no olan'le izy, zay ny atao hoe verset atsingevana. Zay no olona n'lay misinga verset ty verset tiako, ty verset tiako, ty verset tiako, ty verset tiako. Tamin'ny farany fa nampianatra fa ny tenin'Andriamanitra de tahaka ny vatakazo be anankiray izay misy fototra sy misy faka. Ary ny verset de tahaka ny ravikazo, tsy afaka alainao fotsiny le verset amin'le ravikazo, tiany tiako, tiany tiako, tiany tiako, tiany mahafinaritra.
fa rehefa mandray ny filazantsara de le vatakazo ray manontolo iny no mila azo ary ny fisinganana verse no mampatonga fikorontanana mampatonga fisaratsarahana be deaibe eo anivon'ny fivavahana kristianina satria maniny saminahaka ny ravikazo mahafinaritra azy saminahaka n'le metimety aminy anay reto verse reto izay miisa 10 eo io no fototra io rena ny fiangonanay ny anay indray ozy ny anankiray ity rehefa miteny reo rehefa manazavy reo rehefa aveo ny fotom-pisaina ny alalanao hoe mifantoka ary mitodika orienté any am'reto karazana verse sy fampianarana reto olona ireto fa rehefa miteny fotsiny izy rehefa miresika izy ny anay baiboly ihany de za telaza aminao androany fa namtahany devoly an Jesosy agny ka baiboly ihany nga izy niala zavatra lavitra baiboly ihany ny azony namtahany an Jesosy fa tsy nitady zavatra hafa izy de zay nenetany teo de tahaka zany ihany koa ny fampianarana izay ataontsika teo hoe positivisme pensée positive affirmation positive développement personnel to mitady zay asoa to mitady zay apety fa tsy avy amin'Andriamanitra zany de ito am'le resaka anthropocentrisme teo misy natao hoe anthropocentrisme natao hoe anthropocentrisme de miivo ao amindra olombelona ary misy natao hoe christocentrisme zay miivo ao amin'ny Kristy zany hoe zay ambara rehetrarehetra ny antom-pisiny zavatra rehetrarehetra de ao amin'ny Kristy daholy ny anankiray kosa de ny antom-pisiny zavatra rehetra de atao amin'ny olombelona daholy be deaibe ny olona rehefa mandray baiboly de ny baiboly de heveriny akamaroan'ny olona falalana sy fomba apatonga ny fiainany ho tsara be afinaritra be ety be mety tsara misambatra sy ny sisa rehetrarehetra ato fikafika rehetrarehetra ato ny taktika rehetrarehetra raha te ho sambatra ianao ty ataovy raha te hiadana ianao ty ataovy raha tianao ety fiainanao ty ataovy raha te ho salama ianao ty ataovy raisina daholo verse rehetrarehetra mamaly ny filandra olombelona rehetrarehetra raisina ny verse rehetrarehetra mamaly ny filako rehetrarehetra de jereko daholo verse rehetra manompo an Jehovandriamanitra ao de tany haninao sy ny ranonao ary hoe soroko aminao ny aretina mety amiko zany verse zany ina ihany koa tsy atahotra ny loza ianao satria izano ataonao arinao tsy atahotra ny loza ianao isy arivo lava eo anilanao ray alina ho lava mety amiko zany verse zany mahafinaritra zany inona koa resaka rany Jesosy mety amiko zany zany atao hoe anthropocentrisme miivo aty amin-draha olombelona ny tompotompoiny mialatsiny afa tonga de anome sary mazava be ary tena mety asosotra ny hafa fa na ny baiboly ary de mpanompon-draha olombelona Andriamanitra dia mpanompon-draha olombelona tahaka ny manontany tahaka ny hoe baiboly zany dia ozy izy le rahala anankiray zay hoe tahaka ny reny tsy haiko raha fantatrao reny génie ao anatin'ny lampy reny ina moa izy ty tantara arabo misy génie ao anatin'ny lampy de frotena borosina ohatry zao le lampy de mivoaka le génie de inona no irinao de ataoko daholo zay rehetrarehetra irinao be deaibe ny olona mampiasa ny baiboly frotena inona ny sitrapon'Andriamanitra tiako azo le ohatry zao tiako mba ohatry zao fiainako tiako mba ohatry zao fiainako tsy zany ny atao hoe filazantsara ary tsy zany ny atao hoe fiainana miaraka amin'ny Kristy ny atao hoe fiainana miaraka amin'ny Kristy de tsy miivo aty amiko tsy zany zava-dehibe tsy zany winina tsy zany tompotompoiny ny antony nanoratana verse tsy ampalamina ny fiainako tsy ampatsara ny fiainako tsy ampasambatra tsy ampametimety fa ny antony zavatra rehetrarehetra de ao amin'ny Kristy daholo ao amin'ny Kristy zay ny atao hoe christocentrisme zay mapety azy ny fisaina ny positivisme zao de zao hoe ianao tsy maintsy mahomby zany atao hoe positivisme ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tafita ianao tsy maintsy sitrana tsy maintsy salama ianao zao de tohanany olona verse ho azany anaka mangataka mba ho salama ianareo salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao tohanany olona verse zany zavatra zany nefa le fotom-pisaina an'le olona anthropocentrisme miivo ao amin'ny tenany mitady zay asony tenany mandrakariva fitiavatena filanofo zany no zavatra mitranga ao anatina tontolona fivavahana ary za te ilaza aminao androany mialatsiny fa iteny androany mino fa misy fanamasina ndresy lahatra anao fa zany zavatra zany tsy zany ny atao hoe filazantsara fa ny atao hoe filazantsara de zavatra miivo ao amin'ny Kristy ny atao hoe filazantsara tsy hoe za tsy maintsy mahomby fa Kristy mitondra ny fiainako arak'izay itiavany azy izy no mitantana ny fiainako arak'izay itiavany azy nisy foana tena mifampizara tamina rahalahy anankiray mihitsy izy zay
nyresaka mikasika an'izay zavatra ray nanomboka nanana fivolanana sy fiodinana ihany koa izy tamina le izy mano fotompisainana le izy nomboka nitodika ihany koa izy tany amy resaka positivisme manaovy anao manala anao vision eo amy fiainanao lisy teo daholo ny zavatra ilainao ohatran'izao zao izy zao izy mpitory filazantsara zao izy zao niary eto ny visionko mila anty ary tompo ataovy zao o zany resaka tam'le rahalahy tsy zany rahalahy ny fandehan'io zavatra io fa hoana ny fandehan'io zavatra io ry Paul enge rahalahy tsy vision any manokany tsy vision Paul eny ide hitory any amy mpanjaka tsy vision Paul eny ande hitory any amy manamboninahitra maro isan-karazany Paul enge tsy niteny zana hoelana hoaingana tsy maintsy mitory eny am'izay kaisary zany ny visionko ny ambitionko tsy zany ny fandehan'io Andriamanitra no nanendry am Paul aza matahotra ianao fa tahaka ny efa nitorinao atany Antioky mbola hitorianao andray any Iconium aza matahotra ianao fa tahaka ny isehonao tamin'ny Agripa mpanjaka no isehonao ndray am Kaisary tsy maintsy voatory ity tsy maintsy vita ny asa miivo ao am Kristy sy ny sitrapony ny zavatra rehetrarehetra fa tsy miivo atao amin'ny raha olombelona de raha olombelona aveo manodina ny fisainany sy ny fieritreretany firifiry amintsika manao zavatra ohatran'izany Jesosy ataovy mahomby ty zavatra zay ataoko ity Jesosy ataovy azoko ty marché ty fa raha azoko ty marché ty mino afa tena hiparitaka amin'ny filazantsara tena natotona vola tahaka zao tena na ohatran'izao anthropocentrisme ny anaran'izany miivo ao amin'ny raha olombelona ary tsy fampianaran' Jesosy Kristy zany fa tena mifona fa ataoko mahitsy mihitsy fa zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny nofo sy manindraindra nofo sy manalehibe ny nofo sy manalehibe mody hoe olombelona nge no hitedavana an'izay mahasoa azy ao anatin'le izy fa milazanao raha vao resaka nofo satana foana ny ao ambadika satana foana ny ao ambadika raha vao nofo ny tedavina omembonahatra sy ho atao anaty sy ho atao anzary ary tsy zany zavatra zany mihitsy natao hoe kristianisme tena izy ity resaka ity zany de zao ho an'ny olona izay tena mino afa tsy vitsy amintsika mpanaraka tena efa natsapan'izany hoe novain'ny Kristy ny antopisiny mino afa tsy vitsy amintsika mpanaraka no efa tena natsapan'izany hoe tsy zatsony ty velona ty zany antony avelomako akehitriny de avelomako noho ny am'ilay zanak'Andriamanitra zay efa maty sy nanolotra ny aigny amonjy Galatia toko 2:20 misy an'izany zavatra zany ho an'ny olona zay efa natsapan'izany marina ka miivo ao amin'ny Kristy ny antopisiny tandremontsika laim-panahy fa misy fotoantsika laim-panahy mandrosondroso eny ny fotoana te ahazo fitahina te ahazo fahombiazana te ahazo an'izao mahita fisandratanianina mahita an'izao mahita ny fampiasany anina na ny pasitera ary alaim-panahy am'izany zavatra zany de lasa manao zavatra ohatran'izany manao hetsika ohatran'izany loi de l'attraction ozy ato manomboka mieritreritra sy manamboatra fisainana hoe tena ataoko ohatrany teny efa feno ty trano ty de rehefa mivavaka de misaotra Jesosy fa feno ty trano ty saotra ny am'reto olona 5,000 ireto na de mbola olona 2 sy 3 ary ny ao anatin'le izy de rehefa ohatrany mety tsy rehefa ohatrany mahafinaritra fa iza ny teny anao fa natao hitarika olona 5,000 ianao iza ny teny anao fa natao hitarika olona 500 ianao iza ny teny anao fa natao hitarika olona 500 ianao za manokana raha lasaina bavy zay nampanaovan'ny kristiany ataoko za tsy manana ambition personnel za tsy manana vision personnel ka hiteny hoe za mandra-pialako eto efa nanao an'izany ahako araka le niteneniko anao teo 2012-13 tany hoany efa nanao an'izany zavatra zany mandra-pialako eto zao ny anao andaotsika mba hanao vision ho an'ny fiangonana de ty vision ty etsitsika mbavaka ty mba ho tateraka mba tena ho ataon'ny tompo ty zavatra zay eritreretintsika ity sy ny namany rehetrarehetra fa sitrapon'Andriamanitra ty asan'Andriamanitra ty zao ty fa tsy zany ny an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra de ny sitrapony ary tsika de fitaovana fotsiny irery ihany atateraka ny sitrapony zao ny ambaran'ny apôstôly Paul ny bokon'ny Romana 7 ny mpanefy tanimanga va tsy mahazo manao amin'ny tanimanga izay tiany ka ny anankiray ataon'ny fanaka omemboninahitra ny anankiray ataon'ny fanaka ho alambaraka ny tanimanga raha lasana bavy tsy manana vision na inana inona la zanabriky raha lasana bavy tsy manana vision na inana inona fa ny asan'ny zanabriky de zao tangenan Jesosy zay fotsiny ihany tsy manana vision mihitsy ny zanabriky hoe ary no tanàna feno olona fa any metimety aminao ry Jesosy ohatran'izao fandehan'io ry Jesosy de tafavoaka ty asy ty ohatran'izao fandehan'io ry Jesosy de mety ty zavatra ty tsy zany fa ny zanabrika
te mandehany am'izay any rany tompony azy ozyny tompony aty ny lalana zay zany lalana ozyny tompony ray noho ny arivo ny andro tapitra ny lako anao ry zanaboriky ndanamody lasa mody azy zanaboriky fa tsisy vision personnel hoe rapitsondray jesosy overiny eto ako andeha hoetiko ndray ianao namakivaky any iza moa Jerosalema itsika tam'ty andro an'ity hoetiko ndray ianao ane Samaria rapitso fa mbola be client be any Samaria any tena miandry anao ny olona any raha vo tonga any ianao ry Jesosy tena miparitaka tsisy ohatry zany ty filazantsara tsika ty tsy asan'ny zanaboriky zany raha lasena bavy fa ny asan'ny zanaboriky enti ao tompo ozy izy Marie aoko tanteraka amiko araky ny teninao any manambara Andriamanitra de la zanaboriky Marie fitaovana natanterahana lizy zay ny antony tenenan'ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Kolosiana 4:7-12 aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao amponareo afay endrena rehetra tsy positivisme pensée positive sy ny vision sy ny inona tsy fantatro rehetrarehetra zao ny tokony hipetraka any anatsika tsy midiky zany hoe tsy tokony hiasa ianao miasa ianao ataovy zay tokony ho atao ataovy ny planina sy ny sisa rehetrarehetra fa mihoatra lavitra noho izany aoka ivo ao amin'ny Kristy ny fiainanao sy ny fisainanao aoka ny tenin'ny Kristy ny anjaka betsaka ao anaty fotsika de ny tenin'ny Kristy sy ny lalan'ny Kristy sy izay tiany Kristy anaovana azy no anatanterahany sitrapony rehetrarehetra Paoly na de niresaka raha mikasika amin'ny fanomezam-pahasoavana hoe maniry fatratra de izy ihany nanambara hoe zarazarainy arak'izay itiavany azy izy mahalala hoe ity olo ty omeko an'izao fanomezam-pahasoavana zao ity olo ty omeko an'izao fanomezam-pahasoavana zao farany raha lasena bavy ao anatin'le izy amaranako azy mila fantatra ao tsara zay ozy ako ny atao hoe vrai kristianisme tsy voatery ho an'ny olona rehetrarehetra zany fa ho an'ny olona zay efa natsapa fa novainy Kristy ny antom-pisina de zay le izy be deaibe mantsy ny olona mitondra anarana fotsiny noentiny am'ty atao hoe kristianisme vavaky izy sabotsy vavaky izy alady fa fiainany eo ihany miodikodiny eo ny antom-pisiny tsy fatany loatra mamelankohonana anao adidy ny antom-pisiny fa ny olona izay mafantatra ny antom-pisiny sy tena nahatsapa ny antson'ny Kristy sy ny asan'ny Kristy tao am-pony de ho an'izany olona zany zao afatra zao tsy natao atsika amin'ny pensée positive tsy natao atsika ny développement personnel fa natao atsika Kristy sy ny fanambarany Kristy miresaka amitsika de manambara amitsika inona ny tiany atongavana inona ny antom-pisinao inona ny ilako anao atony tiako hitondrananao fa tsy any tsy araky le eritreretinao tsy fantatrao zany tsy hainao zany fa ny anjaranao de ny manolo teny iny ty ao tompo ho tanteraka amiko aniaraka ny teninao zay ndray ny afatritsika am'ty andron'io ity raha manana fanontaniana ianao tsy vovaly tao anatin'izay fifampizaran'izay manorata MP na metsony laratarbia izay fa mipetraka eto ambany fa aza atao SMS na commentaire ny fanontanianao mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo manaraka toy izao ndray veloma tompoko